ny famerenana karandoana malagasy raha voalaza fa sakalava le karandoa zay ho averin'ny frantsay amintsika dia santionany ihany zany satria misy karandoana olona maro samihafa no lasa nentina any frantsa ao anaty toerana fitehirizam-bako karandry ny vanim-potoana fanjanahantany satria fomba fanao tamin'izany ny fitondrana ny lohan'ny olona mpanohatra tamin'izany fotoana izany mpanohatra amin'ny mpanjanaka tahaka ny hoe mariky ny fandresena ka zava-dehibe loatra ny iverenan'ny karandoa na iza karandoana malagasy ny karandoa aloha voalohany indrindra ny toerany amin'ny maha olona dia miaraka amin'ny ambiny vatany fa ny karandoa tsy entana ka ho ampirimina sokajiana tsy vakoka ny karandoa fa olombelona dia zay aloha voalohany indrindra ary raha mikasika ny tantara Madagasikara no resahana dia karandoa mariky ny fijaliana tamin'ny andro fanjanahantany reny karandoan'olona nijaly reny mariky ny herisetra zay nanjoa ny malagasy tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany reny ka tsy any anaty toeram-pitehirizam-bako ka ny toerana misy azy fa mariky ny tantara ireny dia tokony hiverina amin'ny toerana misy azy izy fanajana mahaolo azy ary fanajana ihany koa ny tantara. Ces dates des souverains avant-tours, on a pu les constituer, donc on parle des Andiamsara et Fada, ce sont les 4 rois fondateurs du royaume du Minabé. On a pu constituer leurs reliques parce que lors des secondes funérailles, c'est-à-dire le tirit, c'est à ce moment-là qu'on enlève donc ces éléments sacrés pour les mettre dans la petite boîte. Et ces petites boîtes qui sont les reliques, on les conserve dans un autre endroit qui s'appelle le Zoum. Malheureusement, pour Touéra, on n'a jamais pu réaliser cette relique. Il n'y a pas de relique de Touéra. Parce que son crâne manque, alors qu'on a besoin de ce crâne pour avoir cette dent, ce bout de mâchoire, ses cheveux et un peu d'ossement. Et voilà pourquoi les Sakalaves réclament à ce qu'on ramène et à ce qu'on rende le crâne de leur roi.